Eo amin'ny setry ny fialamboly kosa indray raha kilalao araka ny mazatra sy efa fanaon'ny fahiny tahaka ny lalao baolina, ny akafina, ny tsikonina no nahaliana ny malagasy taloha dia efa mivoatra izany ankehitriny ary efa manaraka ny fivoaran'ny fanatontoloana ihany koa ny lalaon'ny ankizy sy ny tanora amin'izao fotoana izao. Jimmy Daniela sy Mamira Samuel mitatitra an'izay vaovao izay. Tahaka an'ireo firenena rehetra dia efa mirona any amin'ny fandrosoana ihany koa ny fialambolin'ny ankizy sy ny tanora malagasy amin'izao. Kilalao manaraka ny teknôlôjia, isan'ny ankafizin'ny maro amin'izao ny sarimihetsika 5D sy ny 12D sy ireo maro hafa. Tanjon'ireo mpikarakara kilalao eto amintsika ny hanome fahafahampo hatrany ny malagasy. Investissement aloha somary avoavo ihany, izany zany aloha tsy afaka ny teny chiffre fa efa vita ao anatin'ny kajy zany ahoana ny mety hoe mba hoe averina ny investissement, tsy ho vetivety aloha satria tena lafo vidy ilay izy nefa ianao koa tsy maintsy hijery an'ilay sarany hoe le sakan'ny fahifahamidiny tsirairay dia ny fitiavana mampilalao koa ny tena marina ao anatiny. Ankoatra ny cinéma 5D sy 12D dia maro ireo kilalao hita eto amin'ity toerana iray ity. Aloha zany hatramin'izay ny cinéma 5D, ny 12D iny zany mbola hitanareo ato foana aloha. Dia ankoatr'izay koa ny vaovao zany dia misy ny hoe 9DVR, cinéma ihany izy io, cinéma réalité virtuelle, dia misy ny autotamponneuse, misy ny drift car na crazy car, dia misy ny moto, misy ny rally, misy ny manège, misy ny kilalao elektronika maromaro zany samihafa zany. Autotamponneuse koa moa zany efa izay amin'ny endriny vaovao fa tsy dia hoe mahazatra antsika hatramin'izay. Ireo vehivavy bevoka, ireo olona manana olana indrindra fa amin'ny fo dia tsy afaka manao ireto karazana kilalao virtuel ireto. Manomboka amin'ny 2,000 ariary ka hatramin'ny 4,000 ariary no ahafahan'ny tsirairay mandray anjara amin'ny kilalao.